mianatra eo an-tongotrao. Fifaliana ho andray miarahaba zazakely rehetra tratry ny sabata daholo eo faly miarahabantsika rehetra atao tokantrano ato. Anio sika dia hianatra lesona vaovao indray fahagagana maro teny amin'ny ranomasina ny lohatenin'ny lesontsika mandritra nyity 3 volana ity. Fa alohan'izany aloha dia andao aloha hiaraka hivavaka e, akambany daholo ary ny tanana e, ahondrika ny loha dia akipy tsara ny maso a. Andriamanitro, faly indray izay misaotra anao satria nomenao fitahiana be dia be dia afaka mitsahatra amin'izao sabata izao, afaka miaraka atao anatin'ity fandaharana izay natokana ho anay zazakely ity. Misaotra Jesosy eo noho ny fitiavanao anay, dia mba omeo fahendrena koa zahay hiaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohatenin'ny lesona androany dia hoe niara-nanarato amin'ny Jesosy. Niaraka nanarato amin'ny Jesosy. Hainareo ve rakizy izany manarato izany? Maka trondro izany. Manarato, maka trondro dia niaraka tamin'i Jesosy. Indray andro izay teo amin'ny farihin'i Galilea rakizy. Nangirana na mirapiratra ny ranomasina fa taratry ny masoandro izay noforon'Andriamanitra ilay ranomasina noforoniny iny koa dia namirapiratra nahafinaritra be. Nisy vahoaka maro rakizy andeha hiaino an'i Jesosy fa ho tonga eo amoron'ny ranomasin'i Galilea io nge Jesosy hizara ny fitiavan'Andriamanitra e. Dia tonga avokoa ny olona rehetra hatramin'ny ankizy kely tonga hiaino an'i Jesosy izy ireo. Zavatra mahafinaritra an'i Jesosy ny mizara ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olona. Jesosy tamin'izay fotoana izay tonga teo amoron'ny ranon'i Galilea izy. Dia niakatra tao anatin'ity sambo ity izy rakizy dia nasainy natosiky Petera ho eny amin'ny ampovoam-boan'ny rano eny hiataka kely ny fasika izany ilay sambo. Dia nipetraka tao Jesosy dia nanao tantara mahafinaritra momba ny fitiavan'Andriamanitra izy ho an'ireto vahoaka tonga hiaino azy reto. Faly ange ireo vahoaka ireo niaino ny tantara nataon'i Jesosy momba ny fitiavan'Andriamanitra e. Rehefa vita ny tantara nataon'i Jesosy dia hoy izy tamin'i Petera, ty rakizy Petera, niresaka tamin'i Petera izy hoe andao Petera atoseho makany ampovoany any amin'ny lalana ny sambo dia velaro ny aratonareo fa anao inona? Haka trondro. Dia gaga rakizy Petera, ahoana koa ary izany ataon'i Jesosy izany? Fotoana tsy fakana trondro anie izao satria efa atoandro be ny andro, efa mamirapiratra be ao anaty rano ny masoandro dia tsy mety azo ny trondro. Kanefa amin'ny alina ny tokony hakana trondro fa tsy amin'ny atoandro. Satria nankatoan'i Jesosy hinga Petera dia nataony izany zavatra izany. Nalatsaka izy ireo tao amin'ny sisiny ny lakana sambo keliny ao ny arato na hozy izy. Dia nivelarina ilay izy dia rehefa avy eo nisontonina dia nisontonina dia nisontonina dia nisontonina dia nisontonina. Mahavezatra ilay arato rakizy dia rehefa avy eo nasainy nampiany i Andrea, Jakoba, i John. Ao, ampio aingana ry John, sotony, sotony, sotony. Ao ry Jakoba. Dia nisontonina ilay arato. Rehefa tonga teo akaikin'ny lakana amin'izay, trondro be dia be. Faly ry zareo dia nampiakarina nakao anatin'ny sambo ny trondro. Nampiakarina nakao anatin'ny sambo ny trondro rakizy. Nahazo trondro be dia be i Petera sy John sy Jakoba ary Andrea. Feno lakana, feno ny sambo. Nahazo trondro be dia be zareo. Dia fantatry Petera ange fa
ny zanak'Andriamanitra nanao ny fahagagana io fantatrareo koa ve hoe izy ilay zanak'Andriamanitra? Jesosy rakizy ilay zanak'Andriamanitra nanao fahagagana, tena azo trondro marobe izy nefa ny andro efa atoandro. Dia nety ny fahagagana nataon'i Jesosy mahay zavatra Jesosy io dia rehefa avy eo nidina nisaoty tao anatin'ilay sambo rakizy Petera. Dia nanatona an'i Jesosy tery an-tanety tery satria nidina daholo zareo. Dia nandohalika teo amin'ny tongotr'i Jesosy izy dia hoy izy hoe nino izy fa Jesosy tena zanak'Andriamanitra, mahay manao fahagagana. Dia izao hoy Jesosy tamin'ny Petera, Jaona, i Andrea, Jakoba, andao anaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo. Ahoana koa izany? Hainareo hoe izany mpanarato olona izany? Tian'i Jesosy hiara-hiasa aminy i Petera, i Jaona, i Andrea ary Jakoba. Tian'i Jesosy hiara-hiasa aminy hizara ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olona marobe dia lasa mpanarato olona izany. Dia nanaiky zareo tena andeha nanaraka an'i Jesosy. Hono ianareo koa ve mba te hanaraka an'i Jesosy rakizy? Mahafinaritra izany. Te hanaraka an'i Jesosy avokoa isika rehetra dia miaraka miteny hoe Jesosy izaho koa hanaraka anao. Avereno hoe izay? Jesosy izaho koa hanaraka anao. Misaotra antsika rehetra nanaraka amin'ny fandaharana androany. Mino fa ho zaza endry avokoa isika rehetra dia hanaraka an'i Jesosy dia mazoto mivavaka isaky ny fotoana rehetra. Dia mametraka amin'ny veloma mandram-piona indray ary. Tonga eo amin'ny famerenana ny leson'ny kilonga indray isika amin'izao fotoana izao. Efa ao ny kilonga rehetra, efa nahazo toerana tsara avokoa. Eny ary, andeha isika ary mialohan'ny zavatra rehetra ifampiarahaba dia rehefa avy eo isika mivavaka. Eny ary, ao ary ao aorianan'ny isa 3, isa 2, 3. Manaona falita fahoana raha vao mahita anao, manaona ianao. Manahoana tompoko? Eny ary akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akepy ny maso fa hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao izahay fa afaka amerina lesona indray. Omeo fahendrena, omeo fitadidiana amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay vavaka. Amen. Eny ary, 3 volana vaovao faharoa mandeha ny fotoana rakizy. Efa lesona vaovao indray izao ny lesitsika. Iza nianatra lesona tamin'ity herinandro ity? Atsangany tanany hoe eny ary be dia be nefa nianatra lesona. Amerina izany tsika izao. Inona ny lohatenin'ny leson'ny kilonga? Mahay! Bravo be! Isaka sy Rebeka. Averina miaraka indray ary aloha Isaka sy Rebeka. Inona ny tsy anjery? Manahoana ny tsy anjery? Lavalava kely sarotsarotra kely fa mahay monareo Ao ary miara-mamerina ary. Isa 2, 3. Isaorana ne Jehova fa nataony mahagaga ny famindrapony tamiko tao an-tanàna memanda. Averina. Isaorana ne Jehova fa nataony mahagaga ny famindrapony tamiko tao an-tanàna memanda. Tantaran'olona efa entsika ihany ny tantara. Tantara talohan'izao dia tantaran'ny Abrahama sy Sara. Abrahama sy Sara rakizy dia olona nahatoky an'Andriamanitra, mankatoa an'Andriamanitra ary miaino izay tenenin'Andriamanitra dia arahany daholo izay lazain'Andriamanitra azy. Dia niteraka Abrahama sy Isaka sy Abrahama sy Sara anankiray
ny zanany izy roa dia tsy izy zany fa Isaka. Dia nampianariny Abrahama sy Sara izay zavatra rehetra fantany momba an'Andriamanitra ihany koa Isaka kely, Isaka zazakely. Dia nankatoan'Andriamanitra koa Isaka, nankatoan'Andriamanitra tahaka ny dadany sy mamany. Nandeha ny fotoana, lehibe izao Isaka, efa lehibe izy izao. Dia rehefa lehibe moa ny olona dia maninona? Manambady, mitady namana. Dia ohatran'ny dada sy neny koa ange izany i dada nitady namana dia nahazo neny. Dia Isaka koa nitadavana namana dia nahazo dia nahitana vady izy. Fa alohan'ny nahitany vady aloha dia izao ny tantara ny rana ny mpanompiny Abrahama. Ny rahany Abrahama hoe mandeha any ianao mandeha makany amin'ny tanàna ny dadako sy mamako taloha dia any ianao maka vady ho an'ny Isaka. Dia le mpanompiny Abrahama rakizy tsy niteny hoe zanako ve ny aka vady dia zany andehandeha hitady vady ho anazy. Tsy nanao an'izany izy rakizy, lasa izy nandeha dia nitondra rameva izy, le bibibe misy lamosina anankiroa ngetaperenina atao rameva dia lasa netiny rameva, netiny nakany an-tanànany dadany Abrahama. Efa tonga tany izy dia nivavaka Andriamanitra ampio mba hahita vady ho an'ny Abrahama tompoko. Ny valy rakizy nivavaka fa nahita vehivavy tsara fanahy be izy. Dia nangataka rano tamin'ilay vehivavy tsara fanahy teo am-patsakana i Eliezera, le mpanompiny Abrahama. Dia nomen'ilay vehivavy tsara fanahy sady tsara tarehy rano ilay mpanompiny Abrahama sy ny ramevany. Dia nampandrosoany andao ianao androsany trano dia nentina nakany trano tany amin'ny dada sy maman'ilay vehivavy ilay mpanompiny Abrahama. Dia nampandrosoana tao an-trano dia nitantaraina ny tantara rehetrarehetra hoe zao izy ilay mpanompiny Abrahama mitady vehivavy tsara fanahy sady endry sady tsara tarehy ho an'ny zanaky ny tompoko. Dia nahitany ity zanak'areo ty dia hoentiko izy ho vadin'le zanak'le zanaky ny tompoko zanaky Abrahama. Dia nanontaniana rakizy le vehivavy hoe anaraka ny zareo ve ianao ry Rebeka? Fa Rebeka ange ny anaran'le vehivavy le vehivavy tsara fanahy, iza hoe ny anarany? Rebeka. Dia Betuela sy Milka ny anaran'ny dada sy mamany Rebeka. Iza hoe ny anaran'ny dada sy mamany Rebeka? Betuela ny dadany Milka ny mamany. Dia nanontaniany Rebeka hoe anaraka ny zareo ve ianao Rebeka? Dia ozy Rebeka hoe eny tompoko fa andeha. Dia nentiny ilay mpanompiny Abrahama rakizy i Rebeka nentina tany an-tanàna. Dia Isaka tamin'io tao an-tanàna nandehandeha teny an-tsany nieritreritra hoe nahita vady ho anahy ihany arafe izay Eliezera. Dia vao nahitany Eliezera tokoa rakizy Isaka niaraka tamin'ny rameva dia niazakazaka nanatona any Eliezera. Vao nahitan'izay koa Rebeka rakizy dia niazakazaka nanatona ny Isaka. Dia nentina tany an-tanàna rakizy Rebeka, nentina Isaka tany an-tanàna. Dia natao mariazy ny zareo satria nifankatia Isaka sy Rebeka. Fa rehefa nivady ela be izy rakizy niaraka tao an-trano tao foana izy dia tsy nety niteraka dia nivavaka zareo vavaka zareo. Jesosy mba hameo zazakely zahay, mba hameo zanaka zahay. Rehefa elaela tokoa rakizy novalian'i Jesosy nivavaka be voka i Rebeka. Dia zazakely anankiroa ny rakizy ny tao an-kibony. Zazakely anankiroa, lehilahy anankiroa mafatifaty be mihitsiny.
dia rehefa tonga ny fotoana haterahany Rebeka dia teraka ilay zazakely anankiroa. Esau no nivoaka voalohany, zaza menamena be volokely, dia nanaraka i Jakoba dia nitazony ny tongotry Esau. Mahagaga izy dia nivoaka ihany koa i Jakoba. Iza zany ny anaran'ny zanaky Isaka sy Rebeka izy? Esau sy Jakoba. Iza hoe Esau sy Jakoba. Nafinaritra ny tantara lava be ilay izy fa mino fa mahay mitadidy ny zazakely. I Abrahama sy Sara niteraka ny Isaka. Dia Isaka nanambady an'i Rebeka. Dia Isaka sy Rebeka niteraka ny Esau sy Jakoba. Fa ny zavatra lesona tiana tsoahana raka izy dia izao. Isika dia mila tsara fanahy, mila tia manampy ny hafa tahaka nataon'i Elezera nanampy an'i Abrahama nitady vady ho an'i Isaka. Dia tahaka ny Rebeka ihany koa nanampy an'i Elezera nanome rano sy sakafo an'i Elezera ary ireo ramevana. Rakizy, tian'Andriamanitra ihany koa isika mba ho tsara fanahy, ho tia manampy ny hafa satria izany no sitrak'Andriamanitra. Eny ary, vitatreo ilay isika androany. Andeha averintsika ny lohateny sy ny tsy anjery. Lesona voalohany, Isaka sy Rebeka. Tsy anjery. Isaorana ne Jehova fa nataony mahagaga ny famindram-pony tamiko tao an-tanàna Memanta. Dia mino fa ho zaza tia manampy sy ho tsara fanahy ny kilonga rehetra. Eny ary, andeha isika hifanao veloma dia hivavaka isika dia amin'ny herindray zany ny lesika akambana ny tanana aloha ary dia akipy ny maso hivavaka isika. Jesosy eo, misaotra anao zahay satria nomenao lesona ny amin'ny tantaran'i Isaka sy Rebeka. Ampio zahay mba ho zaza tsara fanahy sy tia manampy ny hafa mandrakariva. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Ao ary. Tia mifanao veloma, veloma, veloma. Tia mifanao veloma amin'ny herindray. Veloma tompoko, dia mirary sabata mahafinaritra ho an'ny kilonga rehetra. Amin'ny fofenao indray rakizy namako no iarabako anareo tratro izao sabata mahafinaritra izao. Iaraka eto itsika amitina ny lohahevitra voalohany ho fanomboana an'ity telo volana ity. Tao anatin'izany lohahevitra izany dia manana andala teny mahafinaritra natao tsy anjery isika izay hita ao amin'ny ohabolana toko 720 andininy fahaenina amby roapolo. Ohabolana toko 720 andininy fahaenina amby roapolo manao hoe ny fahatahorana an' Jehova dia fiarovana mahatoky. Ny fahatahorana an' Jehova dia fiarovana mahatoky. Ohabolana toko 720 andininy fahaenina amby roapolo. Manana afatra mahafinaritra ho antsika angerakizy Jesosy tao anatin'izany lohahevitra izany dia izao hoe mahazo mahatoky an'Andriamanitra isika eo ka efa hitarika antsika izy. Ny tantarantsika moa dia mitohy hatrany dia ny tantarany zanaky i Abrahama. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanana zanaka i Abrahama. Iza moa ny anaran'ny zanaky Abrahama? Tsy iza izany rakizy fa Isaka. Ny lehibe ary Isaka no tazain'i Abrahama araka ny teny fikasana izay napetrak'Andriamanitra ho azy izy.
tantarainy Abrahama tamin'ny dolingeraka izy ilay fitondrana mahagaga rehetra izay nataon'Andriamanitra taminy mandra-pahazony any Isaka. Rehefa lehibe Isaka dia tsapany Abrahama fa efa tokony hanambady, hanana tokantrano. Dia nieritreritra i Abrahama fa tsy tsara Isaka raha manambady jentilisa, ka dia naniraka olona tany andeha ho any lavitra any misy ny fianakaviany any rakizy Abrahama. Tsy izay izany fa Eliezera. Eliezera dia ilay mpanompo mahatoky any Abrahama. Ary fantatry Abrahama rakizy fa tsy hametaka azy mihitsy ity Eliezera ity, ka dia niranona kany amin'ny tany lavitra misy ny havany. Rehefa nandeha tany Eliezera dia nampitondrainy rameva folo zany netiny Eliezera miaraka amin'ireo fanomezana. Rehefa teny an-dalana Eliezera dia nangataka tamin'Andriamanitra famantarana, ka niteny izy hoe izay vehivavy mihaona amiko raha misotro rano eo am-patsakana ka miteny hoe ity ny rano anao ary omeko rano koa ny ramevanao, dia izay no izy. Nandeha tokoa ny fotoana, nandeha ny lalana dia lavitra, tonga tany ary Eliezera. Indro fa nisy vehivavy tsara tarena anatona azy, dia niteny taminy rehefa nangataka rano izy zany, dia nomeny rano angeraka izy Eliezera, dia nomeny rano rehefa voasotro izy dia ozy izy hoe omeko rano koa ny ramevanao. Dia ozy izy Eliezera hoe tena ity ilay olona. Dia faly izy rakizy fa io tokoa izany ilay olona avy amin'Andriamanitra ho vadiny Isaka. Rehefa niresaka tamin'ny ray aman-dreniny moa izany Eliezera dia faly izy satria avany Abrahama ihany io ray aman-dreniny sasavavy io, ka dia nenaiky hanaraka ny Eliezera ho any amin'ny Isaka ilay vehivavy, tsy izy izany fa i Rebeka. Dia ankehitriny izany dia lasa nandeha nakany amin'ny Isaka izy ireo. Tonga tany amin'ny Isaka nataony raharahany zareo lasa mpivady izy ireo. Nandeha ny fotoana 20 taona be izao tsy niteraka zareo, kanefa Andriamanitra dia nanome toky fa ny taranaka izy ireo dia ohatra ny kintana be dia be izany. Dia rehefa avy eo nefa nitateran'Andriamanitra ihany angeraka izy ny teny fikasany fa nananjanaka ihany Isaka sy Rebeka, anankiroa ny zanany dia kambana. Tsy izy izany fa Esau sy Jakoba. Esau zokiny ary Jakoba no zandriny. Ny fizokiana dia zava-dehibe tokoa rakizy teo amin'ny zanak'Israely, kanefa Esau dia nanao tsinontsinona zany, tsy dia nirarahiny loatra zany. Esau moa dia olona matanjaka tsara tarehy, avo be ary olona mazoto mandeha miasa. Fa i Jakoba kosa dia kelikely ary somary malemilemy ka dia nanao asa ny araka tamin'ny mamany tao an-tokantrano. Dia rehefa iny avy nandeha niasa iny zany Esau dia nona be izy rakizy. Dia nieritreritra izy hoe inona re no sakafoko kanjo. Rehefa hiditra ny trano izy dia io eny Jakoba karakara sakafo ary hitany fa sakafo matsiro ilay izy. Dia ozy izy ange mantsy i Jakoba Jakoba ameo sakafo fa tena nona. Dia Jakoba moa zany efa nieritreritra ihany ary fantany ny sarobidiny fizokiana. Dia ozy izy Jakoba hoe zao omeko sakafo ianao raha ekenao fa omenao anahy fizokiana. Dia ozy izy Esau hoe misy inona moa izay fizokiana zany tsisy dikany izany, ao fa omeko anao fa ome sakafo Dia falifaly i Jakoba nanome sakafo any Esau. Nataony Esau tsinotsinona tokoa rakizy ny fizokiana. Izay plan'Andriamanitra sy fitahiana lehibe ho azy, fa tamin'ny Jakoba dia tena zava-dehibe ilay izy. Saingy izao hitantsika eo ny toy ny tantara manaraka amin'ny heriny, fa Andriamanitra dia izao manana fitariana manokana ho antsika, aokontsika hatoky amin'izany fitarian'Andriamanitra izany. Ka ny faniriako izany dia izao ankizy hatoky an'Andriamanitra izao sy ianao ary hatoky azy amin'ny fiainantsika iray manontolo. Dia izay indray fiarahantsika mametraka amin'ny veloma mandram-piaona. Miarabantsika tanora 5 ka hatramin'ny 12 taona indray izany. Hiaraka indray tsika amerina ny lohahevitra izay nianarantsika nandritra ny herinandro. Tao anatin'izay
dia lohahevitra voalohany no ny anarantsika satria tsika izany zao miditra amin'ny 3 volana vaovao dia miverina amin'ny lohahevitra voalohany izany tsika. Dia lohahevitra voalohany ny anarantsika nandritry ny herinandro dia mitondra ny lohateny hoe eo mandrakariva. Eo mandrakariva. Ho an'izay manana lohahevitra, boky misy lohahevitra ny amin'ny any dia mahay tsenjery sahady izy. Dia misy toko sy andininy nataontsika tsenjery nandritry ny herinandro dia iarahantsika izy androany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Asan'ny apôstôly toko 2 dia ny andininy 4. Nafinaritra anareo hoe nianatra n'izy iny nandritry ny herinandro? Inona ary le hoe eo mandrakariva? Fanontaniana mipetraka. Ianao ve efa natsiaro tena mila namana? Na hoe mila fanampiana fa handalo zavatsarotra dia mba mila namana manohana? Mahafinaritra izany. Dia izao izany mihitsy ny nahazo an' Jesosy tamin'izy nanomboka ny asany tetỳ ambony tany ary mbola zarainy amintsika hatramin'izao izany. Vao nanomboka ny asany Jesosy dia rehefa natao batisa izy dia narotsak'Andriamanitra tamin'ny endriky ny voromailala ny fanahy masina. Dia izy ilay namany. Rehefa vita indray ny batisa an' Jesosy dia ny fanahy ihany koa no nanindry azy nitarika azy hitokana hiaraka amina rainy ahafantatra bebe kokoa ny andraikitra izay ho raisiny dia nakany anevitra izy nandritry ny 7 andro sy 7 alina. Ary tany dia ny fanahy no nampatsiahy azy indray ireo teny izay efa nianarany taloha nandresena n'ilay fahavalo dia Satana izay nandefa fakapanahy. Vita indray izay. Rehefa tena tao anatin'ny ady sarotra indray Jesosy dia ny fanahy masina nampahery azy. Fa izao ny zavatra nahavariana tamin'i Jesosy dia izao. Niady mafy ny sainy tsy noho ny amin'ny tenany izay hiatrika an'ilay zavatsarotra fa noho ny amin'ny reto namany dia ilay mpianatra 12 hoe anahoana re no andraisan'ny reto namako reto ny fahafatesako. Satria zareo ireo mantsy nanantena hoe ho lasa mpanjaka Jesosy dia ahoana nefa maty. Dia nangatahan' Jesosy tamin'ny rainy dia nianomezany azy ny fanahy masina mba hampafantatra azy sy hampahery azy rehefa tsy hotsony izy. Nandeha tokoa ny fotoana dia narotsaka Jesosy nalefan'i Jesosy ny fanahy masina tamin'ny andron'ny Pentekosta tamin'ireo mpianatra. Dia teny mandrakariva indray fanahy masina nanampy ny mpianatra teo amin'ny andraikitra izay nampanaovina azy. Dia ho antsika koa eo foana izy. Manampy antsika foana izy, mitarika antsika foana izy. Omeny Jesosy antsika ny fanahy masina mba hanampy antsika. Ny lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro izany tanora namako dia nampahafantatra antsika fa tao aoriana nitsanganan Jesosy tamin'ny maty dia nirahana hanampy antsika ny fanahy masina. Avy eo manampy antsika koa iny lohahevitra iny ahatakatra fa ny fanomezam-pahasoavana omeny fanahy masina antsika dia tena zava-dehibe ary ankasitrahantsika izany. Dia izao koa nanampy antsika nanapa-kevitra handray mandrakariva fanahy masina. Izy ilay namantsika tsy mandao antsika eo foana izy ary manome saina sy fahendrena antsika mitarika antsika ho amin'ny marina rehetra. Tadito ve ilay afatra nampitaina tamintsika? Maniraka ny fanahy masina mba hanampy antsika Andriamanitra. Izay ary ny lohahevitra izay nianarantsika nandritry ny herinandro iny dia mahazotoa foana mianatra ny tenin'Andriamanitra. Mandra-piona indray ary. Miarabany tanora mantanty rehetra indray ary ireo 13 taona sy 14 taona. Miarabany zoky ny ray aman-dreny ny zandry rehetra ihany koa. Nanomboka 3 volana vaovao indray isika izay ianarantsika ny lesona vaovao izay toy ity. Ny lohateny voalohany ary dia ny hoe fomba fivavaka ka ny fizarana voalohany no ny anarantsika tao anatin'ny herinandro. Ny andinina tao tadiana dia andeha rahantsika mamerina izany izay hitantsika ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5:9-12 ka hatramin'ny 7:12. Andeha rahantsika mamerina. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo.
Nahita tantarana miaramila anankiray isika. Tao anatin'ny ady tany Etazonia izy ity. Rehefa nandeha ny ady izy ireo tao anatin'ny ady mamay dia maty tamin'izany ny rainy sy ny rahalahiny. Dia nanapa-kevitra ity tovolahy miaramila ity fa andeha hijanona amin'ny ady izy andeha hanampy ny reniny sy ny anabaviny amin'ny asa fambolena izay ataon'izy ireo. Mba ahafahany manao an'izany nefa dia tsy maintsy mandeha manantona any amin'ny filoham-pirenena izy mba hiresaka amin'ny filoham-pirenena ny amin'ny fijanonany tsy andeha hiady intsony. Rehefa tonga teo am-bavahadin'ny Maison Blanche anefa izy dia norarana tsy mahazo miditra satria mbola tsy afaka mandray azy ny filoham-pirenena. Dia lasa izy kivy sady ketraka ny ala teo amin'ny vavahady ary lasa nandeha mipetrapetraka tery an-jaridaina tery, tena nanjombona ny endriny. Tamin'izay dia nisy tovolahy kely nanantona izy dia nanontany azy hoe fa maninona ianao manjombo ny endrika, fa inona mahazo anao? Dia nitantarainy hoe maty tany amin'ny ady ny dadako sy ny rahalahiko ary tsy maintsy mijanona ahako satria tsisy manampy ny reniko sy ny anabaviko amin'ny fambolena izay atao. Dia hoy ilay tovolahy kely taminy hoe andao ary araka amiko ianao e. Dia nitantana ilay tovolahy kely izy niditra ny vavahadin'ny Maison Blanche, totra ny tsisy nahita, tsisy ny jery akory ireo mpiambina. Niditra tany anatin'ny trano tsisy nanakana mihitsy ary niditra teo amin'ny varavarana izay misy ny filoham-pirenena. Tsy nandondona akory ilay tovolahy fa niditra avy hatrany ary tao ny président Lincoln tamin'izay. Dia nanontany izy hoe inona ianao ry zanako? Dia nolazain'ilay zazalahy fa manana olana ity miaramila ity ry dada ka hiresaka aminao izy. Noho ny fanampian'ity zazalahy zanaky ny président ity dia afaka nijanona tamin'ny maha miaramila azy ilay tovolahy ary afaka nodisoma tsara nanampy ny reniny sy ny anabaviny. Filoham-panjakan'ny tany izay resantsika izay. Fa isika manana ray izay azontsika resahana toy izany ihany koa. Ray afaka mahalala sy afaka manome izay rehetra ilaitsika. Ray vonona ny aino antsika mandrakariva ninona fitarainana ataontsika aminy. Fa ny zavatra ireny dia ny anatonanao azy ka hiresahanao aminy izay rehetra ao am-ponao. Mety ho sarotra izany ho ianao satria mbola tsy nanao an'izany mihitsy tsy mahay mivavaka. Kanefa rehefa manomboka ianao dia afaka manatsara tsikelikely. Andriamanitra tsy mandatsa na manameloka anao akory fa izy dia vonona ny ainy mandrakariva. Izay manantona azy dia tsy mba ho laviny mihitsy ary fantany momba anao fa ny andrasany dia ianao manantona azy. Ary arakaraka ny resahanao aminy no mahadodina azy amaly ny fitarainanao. Dia arak'ilay andinina atao fitadidy teo hoe mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, dia aoka izany no fiainantsika ihany koa manomboka izao. Andeha isika ary tanora mantoanto hivavaka mandrakariva. Ka ninona zavatra manjohanao, na faly ianao, na malahelo ianao, na kivy ianao, na ketraka ianao, ninona manjohanao. Dia eny teo amin'i Jesosy tantarao aminy izany fa izy vonona ny aino anao. Toy ny miresaka amin'ny sakaiza tianao indrindra, nao ka ho firesahanao aminy dia mamaly anao izy amin'izay fotoana izay ary tsy mandatsa anao fa tianao izy dia vonona ny amaly ny fitarainanao. Ka izay ary ny fanandramana ho ataontsika indray dia ho tohizantsika izay amin'ny herinandro manaraka fa mirary soa ny tanora mantoanto rehetra. Mianatra eo tongotrao.